mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny folo zato ateny folo. Lozako ny manjoary neny fa za ve rangaha amin'ny sabotsy no verina ny ampianarana. Indray ianao no verina ny ampianarana manao devoir surveillé ve ianareo e? Collé ary neny collé. Naditra tany indray zay ty zanako. Za olona endry be mihitsy fa zao tsy fananiko mihitsy fa de tara tamin'ny maraina. Nanina moa ianao ny tara e? Za kosa nge tena tara fefakadiny tsy nomeko sy ny mihitsy le surveillant raha nomeny colle. Fa naninona ianao ny tara be? Le olona ankehitriny tena tsy. Fa inona aloha natara be anao nkeo maraina e? Niala tato trano anga tsy tsaron'ny neny fa efa tara le zanarary kibo be iny. Ay tokoa le narary be ny kibonao. Nefa tsy naninona tsony nandritra ny tontolo andro. Tsy naninona tsony mihitsy fa ay de misaotra n'Andriamanitra taraiky vao tafala tato. Tonga teny amin'ny fiantsonan'ny fiarakodia indray ozy neny inona fa nilahatra be teo. De zao mahakamo anay ery nge le rangaha anankiray zay. Naninona le rangaha? Zay zany reneny mba nitalaoko ery mba amindreo fory zao aho fa tara be be zay raha vao tara be any ampianarana de aleo zao aho mba hisitrika ao amin'ny businao io fa ianao mba mijanona. Ontsy nomezany fotsiny aho a. Izy on tsy tian'izany indrafo zany fa efa lany daty on zany reneny. Andrekaka. Zao on efa fiainam-bola avo samy mikepoka zay hitany ka nitoerana on ny azo zao ny hitany de kepohany eo aloha. Ny azo ny be indrindra. Lalina koa ty olona kehitriny maro. Ny olona kehitriny ao de tsy de lazay mihitsy hoe tsy tiany le indrafo. Tian'izany indrafo zany. Ny azo ny be indrindra zany ko. Fa ahoana reneny? Zao zavatra teneniko anao. Ny indrafo a. Sala amin'ireny olona mahalala tsy tiany ireny. Zany? Ka rehefa tsy tiany izy a de manalavitra an'le olona. De tsy amindran'ny olona sy tsy amindran'Andriamanitra fo eo koa zany? Zany mihitsy. Ary tsy hoe filozofia ko zany. Fa tena tenin'Andriamanitra zany. Jereo ange ao amin'ny Salamo 7:1 e. Salamo 7:1. Amin'ny andininy 7:10 a. Tapany faharoa. Amin'ny nini hoe? Salamo 7:1 a. Salamo 7:1. Andininy 7:10 a tapany faharoa. Io fa hitako amin'ny anaran'i Jesosy ny Salamo 7:1 andininy 7:10 le tapany faharoa. Tsy tian-drafo izy ka nanalavitra azy zany. Hitanao? Raha vao tsy tian-drafo ny olona ray a de manjary mandositra anazy manalavitra azy koa le indrafo de manjary tsy mba misy mamindra fo aminy. Ary raha izay no miseho de tena mafy le rangaha. Sarotra be ny miaina nge. Aza tezitra aminy tsony fa ny azy be indrindra. Zany tokoa fa de anatra zany reneny hoa ninona miseho a ho amindra fo amin'ny olona foana na tsy mamindra fo amiko ary ny olona fa hoy ny teny atao amin'ny Salamo 7:1 andininy 7:10 tapany faharoa hoe tsy tiandra fo izy ka nanalavitra azy zany. Tsy tiandra fo izy hoy izy ka nanalavitra azy zany. Salamo 7:1 andininy 7:10 tapany faharoa. Tsy tiandra fo izy ka nanalavitra azy zany. Zany nge voasoratra amin'ny Salamo 7:1 andininy 7:10 tapany faharoa e. Eno a. Zay ny voasoratra amin'ny Salamo 7:1 andininy 7:10 tapany faharoa. Tsy tiandra fo izy ka nanalavitra azy zany. Ary zany no tenenako aminao hoe oka kosa ianao e. Ho tiandra fo foana. Zany mihitsy e. Ombay mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny folo zato ateny folo.